Salut somary elaela kely indray ny tuton'asa fa somary hitanareo fa revidrevitra kely amin'le fiainana dia izao indray vao tonga arabadao indray tsika tonga amin'izao toy an'ny Word izao indray izany vidéo mahakasika ny ahoana ny fanaovana mise en forme na resaka soratra aty amin'ny Word tsy dia zavatra sarotra be sy ity fa natokana indrindra ho antsika débutant dia arao tsara ary ny vidéo manasa antsika hisabone hatrany mankasitraka ny rehefa misabone sy manaraka tsara ny tuton'asa mino fa mahafinaritra anareo ny vidéo atao mato manaraka tsara an'ilay izy nareo dia ankasitrahana fa antsika mbola tsy abone dia manasa antsika hisabone dia ambasantsika hijery ilay hoe ahoana ilay fanaovana an'ilay mise en forme ny soratra aty amin'ny Word. Raha ho ary hojerentsika ao amin'ny écran. Dia ohatr'izao indray zany ilay fanaovana an'ilay mise en forme atao amin'ny resaka Word zavatra tsy dia sarotra ihany izy ity kanefa misy zavatra tsy maintsy maîtriser. Araka ny efa hitantsika dia efa nisy zavatra nomaniko kely ity araka ny fanaoko matetika moa zany dia tsy maintsy manomana kely zavatra ty foana mba ahafahantsika micomprendre tsara ilay zavatra ampianarina. Voalohany indrindra rehefa hanao mise en forme zany hoe hanatsara ilay soratra, hikarakara ilay soratra nareo dia tsy maintsy misy zavatra voalohany tsy maintsy maîtriser na base voalohany. Ilay antsoina hoe sélection. Inona zany sélection zany? Ny sélection dia hoe inona ny dikan'ilay sélection ohatran'ny hoe ampahafantarina ilay ordinateur hoe aiza amin'ireo soratra ireo no tianao amboarina. Satria raha tonga dia hikitika ato ianao dia mazava ho azy tsisy nininona miova ao. Ohatra izao manova lokona soratra raha mahitinareo tsisy nininona miova ao satria tsy fantatry ilay ordinateur hoe aiza ilay soratra tiana ho amboarina satria mbola mifangaro be da be ilay zavatra ao dia mbola ampahafantarina azy hoe ity ilay izy. Ahoana raha fanaovana an'izay? Da ho ary ho jerentsika tsotra kely. Batanao ny souris dia makato ianao ohatra hoe reto ambony reto zany no sélectionnenao dia batanao iny souris dia tonga eto dia tsindrinao ny gauche maintenir zany clic gauche dia aveo taritinao tsimoramora mandra-pahatonga an'izay mo itiavanao azy. Izao ilay antsoina hoe sélectionner izy. Izay nareo vao afaka miditra aty amin'ny manatsara soratra sy ny rehetrarehetra. Zay veritindray mandeha ohatra ny Madagasikara dia makatilo ianao dia tsindrinao na avato afara koa raha tsy maninona eto dia tsindrinao gauche dia taritinao ny souris tazomina foana ilay gauche zay vao avotsitra. Zay na koa raha ohatra ny ambony sy ambany mety koa izy etreto tsindrinao gauche dia taritinao makaty dia aveo dia hoentinao midina dia azonao daholo izay midina any ambany izay tianao atao any. Dia rehefa mahazo an'iny ohatran'ny sous forme gris iny izy dia iny izy ilay sélectionner zay. Ohatr'izay zany aloha ny zavatra tsy maintsy apetraka ianao voalohany indrindra fa raha tsy izay dia tsy mety ilay izy. Façon faharoa azonao atao amin'ny clavier izy io raha sendra maty tapoka ny souris anao. Voalohany indrindra aloha batanao zany ny souris anao dia makato ianao eto amin'ilay baccalauréat hoe tianao sélectionner raha tonga ato amin'ny général dia eo ilay izy dia manindry contrôle jereo tsara shift azafady shift dia aveo dia touche de direction makany amin'ny gauche na droite isika zao makany amin'ny à droite dia tsindrinao ny makany amin'ny à droite tsindrinao matetetika eo mandra-pahatonga any amin'ny général. Zay ohatr'izay ilay hoentina amin'ny ordinateur zay hoentina amin'ny clavier. Azonao atao ihany koa raha ohatra hoe ataonao mot par mot. Zay zao raha mijerisika dia lettre par lettre no anaovana anazy. Iny zao alefa ny tsirairay fa raha tianao ho mot par mot zany hoe baccalauréat dia aveo dia 2 dia l'enseignement dia aveo dia général. Sady manindry contrôle ianao no manindry shift ianao no manindry touche de direction dia alefanao makany. Zay azonao atao koa manindry midina fa miaraka amin'ny touche de direction midina fotsiny ianao. Tsotra kely izy miaraka amin'ny touche de direction midina fotsiny ianao makany jusqu'an'izay itiavanao azy ihany. Zay ohatr'izay zany le manao sélection aloha voalohany indrindra. Fa raha tonga dia ligne dia misy fomba hafa ihany koa. Tonga zany dia ity ligne ty tonga dia ato aloha fotsiny jereo tsara batako ny souris dia ato aloha ato dia mahazo an'iny flèche kely dia tsindriko indray mandeha dia tonga dia manao ohatr'izay ilay izy. Tsindriko indray mandeha dia tonga dia manao ohatr'izay ilay izy. Zay raha ohatra indray paragraphe ny tiako sélectionner zany dia ahoana indray fanaovana azy. Ohatra hoe reto iray manontolo reto azo atao ohatr'izao fa mety hoe somary elaela kokoa izay paragraphe zay fa misy teknika tsotra fa azy haingana makato aloha ilay paragraphe tiana ho sélectionner fotsiny ianao dia aveo dia tsindrinao indroa ny clic gauche tonga dia mivoaka ilay izy. Ohatra reto iray manontolo reto mety hoe elaela izay fa tonga dia ato fotsiny tsindrina indroa ilay izy tonga dia sélectionner ilay paragraphe makato aloha fotsiny zany ianao dia double clic dia mivoaka ilay izy. Zay
Zay za mahakasika an'ilay sélection dia raha teny ray indray dia ahoana ohatra hoe tsy izy ray manontolo fa baccalauréat na hoe enseignement ihany makao amin'ilay teny aho dia double clic ao amin'ilay teny dia tonga dia avoakany ohatr'izao ilay izy ohatra zao démographie fotsiny tsy liko indroa fotsiny eo amin'ilay démographie dia sélectionner ilay izy zay aloha important be zay tsy maintsy mila fehezinao zay dia atao mandeha milamina tsara ilay vidéo somary malakilaky ilay fomba fanazavako tao amin'izay ary rehefa vitanao zay dia mila fantarinao zany aloha hoe aiza le soratra tianao amboarina ohatra zany zao hoe tiano soratra tiako amboarina dia inona ny zavatra ataonao raha tia ohatra le soratra tiako amboarina dia eto aho zany ohatra zany zao hoe ty sélectionneko vita zay dia eto amin'izay tsika no mijery alizy inona sy inona daholo reto voalohany indrindra dia eto amin'ity voalohany indrindra dia eto amin'ny misy calibri eo zany nareo no misafidy an'ilay soratra dia tsy eto akory ny kitihana tsy eo fa ilay ato amin'ny sisiny kely ato ohatra misy flash kely ty dia tsindrinao dia mivoaka ilay izy dia eo ianao no misafidy an'izay soratra tianao hitanao fa vao manova dia efa mihetsika ho azy le zavatra ato satria efa bien sélectionné ilay izy dia afaka tonga dia tsindriko eto raha tsy ampy anao reo dia tsindrio fotsiny ty midina ty dia afaka misafidy be da be anao fa be da be ny karazana soratra ao zay inandray ty onze ty eto indray zany ilay tipan'ilay soratra afaka tonga dia tsindrinao eto amin'ilay onze dia fafanao dia ovanao amin'izay taille tianao tediavina ohatra ataontsika hoe 20 ohatra ny tediavina dia manindry ok ako dia ohatr'izay na afaka manao an'ilay flash kely atokoa nareo dia eo nareo no misafidy ohatra hoe ohatra izao zay zany le izy ataontsika tsaritsary ty ao dia ity koa manangeda anazy ty ty raha kamo nareo no ianao an'iny dia ty kely sy angeda ty manangeda sy manakely ihany koa ilay izy zay mazava zay dia eto amin'ity indray inona ty tao indray Madagasikara loatra no ataontsika sélectionneko dia eto indray inona eto tsika mikitika ato dia eto ny majuscule zany hoe ty ilay majuscule en début de phrase ny voalohany ihany lettre voalohany ihany ty indray minuscule daholo eto indray majuscule daholo dia eto indray ny premier lettre amin'izay phrase ray manontolo ndao ty no raisitsika ty zao anatin'ny phrase io zany dia zay premier lettre rehetra dia ataoko majuscule dia vitany ohatr'izao ilay izy jereo ty zao majuscule 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 arakaraka an'izay itiavanao azy zany no anaovanao an'ilay izy na inverse n'izay indray ohatr'izao ilay inverse fa karara io tsy dia misy manao loatra an'io ny olona zay ilay izy inandray ary ty hoe eto amin'ity hoe gras zany dia matavitavy ilay soratra io zao andaondao ataontsika dia hitanareo tsara mihitsy ny fihavahany reto dia tsindriko ilay gras dia zao raha mijerina zao dia ohatrany somary ngezangeza matavitavy kely ilay soratra ity dia italika mitongilana kely ilay soratra eo zany no manao an'ilay izy eto amin'ny souligner indray dia manipika anazy ohatra re zany tianareo anaovana eto amin'ny hoe beaucoup de gens ohatra tianareo tsipihana dia lasinareo tonga dia kitianareo fotsiny ato amin'ny S dia tsipihan'ilay izy afaka misafidy atokoa nareo eto klika ato dia misafidy tsipika crayon nareo dia efa izy zay ato misy karazany maromaro dia zay tianareo mihitsy no anipihanareo anazy ohatr'izay aza dino ilay sélection zanytsika no manao an'izay raha mbola te hijery akoatra zay nareo dia mbola misy atao hoe autre soulignement dia atonareo no mijery eto soulignement dia jerenareo ty midina ty dia misafidy eo nareo ohatra hoe tianareo dia avy koa afaka mbola asiana couleur ato zany mbola misy couleur hoe ahoana ny couleur le izy ataontsika hoe ataontsika maitsomaitso ny lokon'ilay tsipika dia avy eo manao ok raha mijeritsika dia io fa lasa maitsomaitso ilay zay zany izy raha tianareo plus spécialisé kokoa ilay zavatra inona indray reto bare ohatra hoe misy mot tianareo barena sélectionnena dia kitianao ty dia barea ilay teny zay zany ilay izy dia eto koa misy karazana raccourci kely ilanareo raha ohatra zao efa bare ilay izy nefa tsy tianareo barena tapoka indray dia afaka manao retour nareo manindry ny contrôle Z zay ilay izy na koa afaka tsy manindry contrôle Z nareo fa eto fotsiny miakatra ty nareo dia eto amin'ity flash kely ty dia kitianareo ty dia mivoaka ilay izy raha tsy hitanareo ilay flash kely io dia miditra ato nareo dia mijery an'ilay hoe retour ito ty hoe annuler sy refaire ty cocher-nareo io dia mitranga ilay izy nao kitiako iny zao fa nanjavona ny ala izy zao dia mitranga ilay izy zao reto zao izy roa reto zay fotsiny zany zavatra ataonareo
Manaraka indray, inona reto indice reto moa zany dia efa haintsika arakaraka ny fahitinareo x carré sy x indice ambany io dia ny dikan'io zany dia hoe raha tianareo zany hanao an'ilay indice nareo na ilay racine carré ho sisitsika dia ahoana ny fanaovana anazy. Ohatra zany zao hoe hanoratra hoe quatrième, normalement tsy ohatr'izao fanoratana ny quatrième fa ty m ty miakatra kely dia ndao anaovantsika anazy sélectionnenareo ilay m ihany no ampiakarina dia miakatra eto nareo dia tsindrianareo ity x carré ty, zay contraire an'izay sélectionnenareo dia tsindrianareo ilay x ambany dia lasa ohatr'izao ilay izy, zay mandray ohatra anankiray farany ako indray ohatra anankiray, ohatra ataontsika hoe terminal. Ohatran'izao zao normalement fanoratana ny terminal fa saingy fotsiny sélectionnenareo aty dia ataonareo x carré ilay izy dia mivoaka ohatr'izao. Mazava amintsika angamba izay. Manasantsika hisabone hatrany raha hitanareo mba manampy anareo izao zavatra ataontsika izao. Eto indray tsika dia miresaka lokona ino izy ity karazana tipana soratra. Tamin'ny office 2007 izy ity dia natsoina hoe wordar fa taty izy effet de texte dia sélectionnenareo ilay texte tianareo atao dia misy karazana soratra mahafinaritra be ao dia afaka kitihanareo ilay izy dia mahita zavatra tsara be ohatr'izao nareo. Sélectionnena dia atinareo dia misafidy an'ilay izy izay metimety aminareo ao, tsy haiko hoe iza ny tsara dia safidio tsara izay mety aminareo dia mahazo ny zavatra tsara be tahaka an'izao. Ina indray ty manaraka ity, ty manaraka ity indray dia eto tsika ohatrany hoe misy karazana fond any ambadimbadika any dia kitihanareo fotsiny izay metimety aminareo, zay ohatray zany le fanaovana anazy. Farany ary eto amin'ity zany ty indray zany ny manova ny lokona soratra. Ataontsika hoe ovaovantsika lokon'ity soratra ity fa tsy mety amiko ity dia eto tsika no manova ilay lokona soratra ohatr'izay ohatr'izay ilay izy. Ohatr'izay zany le fomba fanaovana mise en forme dia ndao ary amboarintsika tsara be daholo izy rehetra, tsy manazava intsony nefa efa nanazavaiko teo daholo le zavatra. Rehetra zany ohatra ataontsika hoe bras dia ataontsika centre dia ankoatran'izay ihany koa raha misy hoe ohatra ny ity mise en forme ity tianao batana mitovy amin'ny any ambany any dia izao no atao. Ohatra zany hoe tiako ty ohatra ny efa namboariko efa nanamboatra soratra ohatr'izao ohatra teto efa ohatr'izao dia tiako atao mitovy amin'io ihany koa ny aty ambany aty dia ahoana ny fanaovana an'izay. Sélectionnenao aloha ilay izy dia miditra atinareo eto amin'ity kifafa kely ity kifafa kely dia sélectionnenareo izay partie tianareo atao mitovy amin'iny, zay dia tsindriko ity aiza tiako ataoko mitovy amin'izay, zay sélectionneko aloha ilay izy dia miditra ato amin'ity kifafa kely ity ako dia avy eo dia sélectionneko ilay partie tiako ampidivizina aminy dia mivoaka ohatran'izao ilay izy. Mino angamba fa mazava izay dia atao reto amboarintsika kely sélectionneko dia ataoko mitovy ny sisiny. Ahoana manao mitovy aloha tena atao mitovy tsara mihitsy ny sisiny eto amin'ity justifier ity, zay dia normalement mandigana carreau dia miakatra eto sika eto dia ty tsindrinareo dia taritinareo moramorona ohatr'izao dia mahazo zavatra tahaka an'izao. Ty normalement centre sélectionneko dia ataontsika eto dia ny tipan'ilay soratra angambany ataontsika mba tsaratsara kely kokoa. Ty ataontsika centre ihany koa ohatran'izao. Vatsika eto dia ndao vatsika tsy asitsika an'ity fa ohatrany tsy dia présentable loatra. Sélectionneko dia manangeta kely dia makany. Zay zany dia efa anjaranareo zany mitrandraka kely alisa efa izay natontoko anareo izay ilay base ny fomba fanaovana ilay soratra. Zay ary dia makasitraka indrindra dia manasantsika hisabone hatrany amin'ny tutonas amin'ny manaraka indray.